Ampafantatra ny lalanainy ianao, fa avokisampifalinana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao kavanana mandrakizay. Salamo 1:10, 1:20. Miarabantsika rehetra ary namako mifankahita amin'ny alalan'izao fandarana izao, mifampahiry, mifampivavaka amin'ny alalan'izao fandarana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony arabananao any amin'ny toerana maro isan-karazany any, ny olona sambatra indrindra. Zany loha hevitra jerentsika androany. Iza moa tsy te ho sambatra, iza tsy te hiadana, mianatra mafy, miasa mafy, mba te ho sambatra, iza ny olona sambatra indrindra. Salamo 4:1-2 manao hoe: ampafantatra ny lalanainy ianao, fa avokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Zany no andalanteny manome toky fifaliana fanantenana ho antsika amin'izao fiainantsika izao. Favokisam-pifaliana no eo anatrehanao. Ireo izay matoky an'i Jesosy Kristy mankatoa am-pifaliana ny baikony no olona sambatra indrindra eto ambonin'ny tany. Lavitra azy ireo ny fiainana izay manaraka ny savorivory sy ny rotoroton'izao tontolo izao. Manana fitoniana sy filaminan-tsaina izy ireo. Mety ho tojo fitsapana sy zavatsarotra, mety ho tojo fahoriana izy ireo. Fa hoy ny ambaran'ny Salamo 3:1. Salamo 3:1. Ainareo tsenjery, aintsika tsenjery, Jehova ny mpiandry ahy, tsy manan-java mahory aho. Misy zava-mahory tokoa hoe mandalo fiainy sedrana ary mety ho mafy kokoa noho ny hafa aza ny fitsapana mahazo azy. Saingy alamin'i Jesosy ho tonga fandresena, ho tonga fanantenana ho azy ny zavatsarotra. Fenoy fideranan'Andriamanitra ny fiainanao isan'andro. Mivoaka ny trano ianao, miditra ny trano, naiza naiza, fenoy fideranan'Andriamanitra, miala amin'ny rotorotony izao tontolo izao, ka mitoera eo an-tongotry Kristy isan'andro, na any an-dalana, na any am-piasana, naiza naiza. Amin'izay fotoan'izay dia hihavao ny herinao, ary hitombo ny fanantenan'ny fandresena eo amin'ny fiainanao. Mety handalo fitsapana sy fahoriana, kanefa Jehova ny mpiandry azy, tsy manan-java-mahory. Nahoana ny tsy manan-java-mahory? Lehibe lavitra noho ny fitsapana sy ny fahoriana miatra aminy, ny fanantenana sy ny famonjena ary ny fifaliana zay omeny Kristy azy. Ekena fa tsy ireare matetika ny amin'izany isika, fa ao am-po ao dia misy fifaliana. Indraindray manko tojo zavatsarotra, tojo fahoriana dia lasa tsy manaja an'ilay toe-javatra izay mitranga indray, tratra ny fahoriana, fa manana fifaliana ao anaty miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ny lanitra manontolo, ny tafiky ny lanitra dia miara-miasa, maniry hiara-miasa amin'ny olona manana fahatokiana tanteraka an'Andriamanitra, ary omen'Andriamanitra azy ireo ny toetra tena mampiavaka ny zanak'Andriamanitra. Miasa amin'ny herin rehetra ny fanahy masina, miasa amin'ny sainy rehetra ny fanahy masina, ary miasa amin'ny fony rehetra ny fanahy masina. Noho ny fahalemeny-toetra sy ny tsy finoantsika dia mety hevitra isika fa tsy mety ho azo tsika ny fandresena, kanefa noho ny fahasoavan'i Kristy dia olona mandresy isika. Na iza ary, na iza, lehilahy sy vehivavy, manolo tena hanompo ny tompo ka mahafoy ny zavatra rehetra dia omeny hery mba hahatratrarana ny fahombiazana tsy hita fetra. Ny olona sambatra indrindra dia ny manana an' Jehova ho tokony sy andriamana. Izy zany, ianao zany, izaho zany, ny ankonantsika izany, ny fianakaviantsika, hiaraka hivavaka isika. Misaotra Jesosy Tompo fa olona sambatra indrindra ao aminao zahay. Impiry no mitebiteby, sahiran-tsaina, miororo manahy, indraindray aza feno tsy finoana, satria tsy mahatoky ny fiasanao amin'ny fiainanay. Tsy tsapanay fa miaraka aminay ianao. Tombo tsara amin'ireo onjan-drano ny fiainana, alon-drano izay sarotra matetika atsory ny tananao.
ampitoera to anatinay ny fifaliana sy ny fanantenany mahazanakao sy ny famonjenanay mba hananana iantoka fa enao ny mpiandry anay tsy manan-java-mahory zay. Da io ny tsirairay manaraka ny fandarana arova izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.